Ny maraina n'ity alakamisy 20 febroary 2024 teo ity ny fanaovam-beloma farany ara-miaramila any Rakotondrina Alain Patrick zandary kilasy fototra faharoa izay laviny dahalo tany Antsira commune ambanivohitra Belle-sur-Mer any amin'ny district ny Morondava tamin'ny 20 febroary lasa teo tokony ho tamin'ny 10 ora maraina. Teny amin'ny tobiny CRGN eny Tsaramandroso no nanatanterahana izany. Izy moa dia teraka tamin'ny 20 janoary 1770 tety Fianaratsoa. Niditra ho mpianatra zandary tamin'ny 20 novambra taona 2000. Efa niasa tany Berevo, Antsohihy, Bekopaky, Ankalalobe any Berevo, Belo-sur-Tsirbina tao amin'ny Tobra Tsimandrava ary ny farany niasany dia tany amin'ny vondrotoboparitry ny Gendarmeria any Morondava hatramin'ny voalohan'ny volana Jona 2020 teo. Maro ny andraikitra nosahaniny tamin'izany toy ny fisahanana zanatoboparitra sy toboparitra ary ny ady amin'ny hosoka. Nomenany maro-boninahitra Chevalier de l'Ordre National à titre posthume izy araka ny didim-panjakana laharana fa 2020 tsipika 70 tamin'ny 20 febroary 2020 teo. Namela manano tena iray sikambotoroa ny lehilahy any Fandrandava district ny Lalangina no nitondrana ny razana taorian'izao fanaovam-beloma farany azy teto izao. Marina fa tonga nanatrika ity fanaovam-beloma farany ity ny generaly Rakotondrina Léon Richard ministre ny fiarovam-pirenena ary ny général de division Rakotobe Christian lefitra faharoa ao anivon'ny sekretera mpanjakana amin'ny sanany gendarmerie pirenena.